talatany volonondry mitadiny marina momba ny fahafatesany tokorakotondrazaka ny fianakaviany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara atsahary ny fampirorona mpanao gazety hoy ny CPJ lalambe migodana na ny autoroute mibaribary ny mahafirenena tsy tandalana sy tsy tsara-tantana any Madagasikara manatitra ny fiarabana tompo klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany vovao makasika ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona SADC sy ny faneho-kevitry ny firaisan-kina no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao nanaso ny fifanarahana maro i Madagasikara ny dirana tao anatin'ny vondrony SADC mitaky fampiaranareo fenitry ny SADC araka zany ny fitantanana ity vondrona ity hoy ny teo anivony firaisan-kina androany ao anatin'izany ny fanajana ny zon'olombelona ny fanajana ny demokrasia sy ny tanitandalana ny fanajana ny fahafahana manao gazety ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ireo zon'ny mpanohitra ary ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara hoaseho ny fanoherana manomboka izao ireo zony ka raha misy ny tsy fanajana araka ny voalazan'ny fifanarahana ao amin'ny SADC dia aseho sy baribary eo anatrehany ireo filohampanjakana rehetra ao anatin'ny SADC izany hoy ny teo anivony firaisan-kina ny atsipriany izay tateriny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princy mazava ny tanjona nampidirana ny Madagasikara ho isan'ireo firenena 40 mandrafitra ny vondrona SADC ny taona 2024 ho tombo ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ny malagasy hoy Ravalomanana Marika filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina androany anisan'ireo fanambina petraka tamin'izany ny lafin'ny fampianarana ho an'ny tanora sy ny zaza malagasy niova ny sary ankehitriny mbola manana trosa tsy voalo ihany koa i Madagasikara hoy ny fanazavana napiditra ny Madagasikara tao anatin'ny SADC niaraka amin'ny Tambombekia Kikwete ary président ny Sud-Afrique ny hevitra dia hoe mba tena isiny ilay firaisana amin'ny ara-économique sy ara-politique ary indrindrindrindra ara-sosialy isika eto Madagasikara dia manana quota ohatra hoe ny ara-sosialy ndresahako ny ankizy hianatra ny ankizy hianatra anatin'ny faratry ny SADC dia manana olona isika manana mpianatra amanjatony afaka mianatra makany dia mibénéficiena mahatombony amin'ny écolage na ny saram-pianarana ohatra Zimbabwe toy izany teo dia voatonga nefa ny amaly satria dia nisy an'ireo le membre ny SADC olona membre ny SADC tafaresaka taminay hoe Madagasikara dia tsy natrorotrosa mba anjarany raha mijery an'izay fa zay ny resahana le cotisation mbola misy tsy voaloha anjaran'ny Madagasikara no mitantana ny vondrona SADC tsy fifidianana fa fiodinam-pitantanana ary heritaona ny fepitaona ho ana firenena iray mpikambana hitantanana ny vondrona tsy manatsafidy isika fa tokony anaraka saina tanteraka avy hatrany ny protocole SADC ho hiatrany ny fanamafisana teboka enina no misongadina isan'izany fanajana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ny zo ny mpanohitra ny zavatra tiana resahana aminareo zany dia hoe isika zany zao manomboka izao dia tena tokony anaraka tsara andreo fenitry ny SADC na le hoe protocole ny SADC dia anatin'ny protocole ny SADC mizatra maromaro ao ny fanajana ny zon'olombelona sy ireo zo fototra maha olona ny olona ny fanajana ny demokrasia sy ny tanitandalana ny fanajana ny fahafahana manao gazety na ny liberté de presse ny fanajana ny fahafahana miteny sy mivory ankalalahana ny fanajana ny fisian'ny fanoherana sy ireo zon'ny mpanohitra ary indrindra ny fanaovana fifidianana madio mangarahara malalaka sy andraisany rehetra anjara nanamafy ireo mpikambana sasany mivondrona ao anatin'ny SADC nandritra ny fifampiresahana ho ny firaisan-kina fa zava-dehibe ny fametrahana ny fahalalana amin'ny teny eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny lalàna ny fampifehezan'ny SADC raha teo izany tokony ho modely ny mpitondra tsy azo ekena intsony ny faneriterena sy raha matahora manoloana ny faneho-kevitra ijoro ny fanoherana manomboka izao ho hiatrany ny firaisan-kina aneo ireo izo omely lalàna azy ho hita eo raha naty izany ny mpitondra ny chairperson ny SADC zany tokony modely
ampiseho amindreo firenena hafa ary anoratra makany amin'izy ireo zay a zay ny zavatra ny fanarahana io malika io satria nisy ny teny mihitsy hoe avy any amin'ny ministerany affaires étrangères hoe agenona akory zany enina i daholo reo nandefa olona nakaty aminay reo ary niresaka taminay reo hoe zao mba ataovy a fangatahana de ampahalala zay hoe izahay ato mpanoratra de tena tsy afaka amin'ny teny de nanazavatra reo hoe misy firenena karazany telo eto amin'ny sadeka misy natao hoe libre tena manana liberté tsara ny olona misy natao hoe tsy de libre loatra semi libre ny filazany azy de amin'ny apahany izy azy libre fa amin'ny sasany tena feziny ary misy ny tena voageja anasany tena voageja zany a ny mpanohitra eto Madagasikara satria misy an'ireo tsindry a sy ireo famiretana ndreo le olona anao fihetsiketsehana nefa tsy maintsy atao le animation politique ka tonga eto zay miantso anao reo hoe misantatra n'izy zay zao satria lasomaly daholo zareo a ny sasany zay lesaka taminay de nanaiky izy hoe tsy anaiky intsony zany zay atao amin'ny fanoerana amin'ireny intimidation a sy fanakatsakana natao reny no zany a dia ho asehonay ato amin'ny fanoerana manomboka zao ny zoan'ny mpanohitra ka irana mahita eo a ny anajanona tsy anajanony tsery personazy atao mibaribary ho hitandreo filohampanjakana rehetra eo amin'ny stadek ny zava-misy eto Madagasikara raha miny mandika tsy manaja ny zon'olombelona ny mpitondra malagasy raha mbola mitoy ihany koa ny fanampitehana ny demokrasia sy ny tsy fanajana ny tanotan-dalàna hoy ny fanamafisana raha toaka mbola miziriziry amin'ny heviny ihany izy ka mijery biby dia afaka miakatra am'izay zay a mizavatra tokony atao ainay io fantatray io fantatritsika io hoe zany fahalalahany zany arabaina ny tsery personne sadeka fa izy zany zao tsery tokony ampiseho modely izy fa miankina amin'ny zavatra atao eto a nitondran'ny endriny Madagasikara fa de tena misy zavatra tsy apoizina mihitsy hoe tena mahamenatra de nareo tsara ntsikeranga amin'ireny hoe moveozy izy zay zao ny zavatra nyresahany mba fantatra nareo ny budget nandraisana ny sommet sadeka teto Madagasikara voalaza ao anatin'ny loi de finance ve zany olona venivela manontanytsika zany fa raha ny tena izy hoe tokony ho fantatra ny voaka malagasy ary tokony eo anatin'ny budget izy a de mba mahalalana zay le hoe mangarahara nanamafy ny firaisan-kina fa fandavan'ireo fenitry ny sadek no sy noavy ny Madagasikara nefa nohitohinana ny zonom-panohitra eto amintsika famitotongana ny lafiny toekarena sy ny sosialim-bahoaka manoloana ny tsy fananany mpitondra-paikady mazava sy matotra hoy professeur Ralson Roger Androany mahazo vana rendrarendra sy ny fitadiavana tombontso manokana ary eto tsy manana vahaolana maharitra entina iadivana amin'ireo olana maro lafy misy eto amin'ny firenena ny mpitondra ankehitriny fotoana izao hoy ity mpanaraka raharam-pirenena no sady mpano politika ity iombonan'ny fanoerana sy hitondrana fanovana politika entitra tsy manana vinanasa mazava sy maharitra ny filoham-pirenena amperinasa eo amin'ny sehatra ny fitondrana tsy hita izay lalana arainy tsy hita izay vahaolana entitra manoloana ireo olana iainan'ny malagasy isanandro hoy ny professeur Ralson Roger fampanantenana foana no nataony hatramin'izay saingy tsy nisy tanteraka ireo teny tsy vinanasa nambarany mpitondra rendrarendra no taony mahaliana azy tsy ny filana fototra entina manatsara ny fiainan'ny malagasy hoy ny fanamafisana izy zany a ny azy a ohatrany hoe amin'ny teny français hoe pilotage rehefa tonga amin'ny eritreriny fotsy de manao zavatra izy de isaky misy ahatra mihitsy misy olana miseho de mitady vahaolana tsy isy vinakasa raikitra mihitsy de manao fampanantenana foana izy a de aveo tsy tanteraka le zavatra hitantsika zao raha tsy teny tsotsotra fotsiny de hoe tamin'ny voalohany izy de hoe fambolem-bary ny tokony atao ary tena izany asiana ambolena tsy tanteraka akory le ary tena izy a ano fanaovana tomobile izy gaskar tsy tanteraka zany iny ny train urbain tsy hita hatramin'izao de eo moa ny era Madagasikara sy ny nama mipotika tanteraka de eo koa ny téléphérique zavatra rendrarendra zany fotsiny ilaina ny lalambe migodana zay lazain'ny ingénieur nanontaniana fa hoe tsy manara-dalàna mihitsy io arabe migodana io
raha izao no mitohy ho ihany ny profesora Ralson Roger sarotra ny avy tanin'ny filoham-pirenena ny feptom-piasany mikorosofahana ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena ary mihamavesatra trany ny zioga entiny malagasy na ny andraikitra iantsoroan'ny Madagasikara eo anivon'ny SADC io azy ahina tsy ho vita n'ity fitondrana ity maro loatra ny porofo maneo fa tsy manana hery na fahafahana hitantana ny firenena amin'ny fomba mahomby izao fitondrana misy izao. Amina zany raha izao no mitohy sarotra amin'ny amitany mandahana na io mandahana amin'ny SADC raha anahirana azy io ho sarotra be satria goakantitra daolany miaraka amin'ireo tsy ampilalaovin'ireo satria izy tsy ampitra kefa misy ara-politika zany tsisy fototra fifanana ara-politika izy dia mikasika ny firenena moa dia efa fantatro fa korosy hatrany raha-pirenena ara-toe-karena ara-sosialy ara-fampianarana amin'ny lafiny rehetra tsisy mandeha misika raha zay mifantahina petraka koa dia amoka amin'ny fotsy miangatra ho sarotra ho azy ny amitan'izany mandaha zany ary nano ataontsika hoe fomba rehetra ary izy iazonany an'izay toerana mafiloa zay dia tena ho sarotra ho azy efa hoe fanodona amin'ny daholo ny zava-mitranga rehetra tsy mamerariny azy ka tsisy fanantenana misy amina aloha raha zany nanontaniana mba nafananako traikefa ara-politika sy ara-pitantanana firenena hatramin'izay. Miariary ankehitriny fa mihamalemy sy marisarisa ny hery ara-politika ny fitondrana satria tsy vitany tsy mahafeno fepetra andrasan'ny vahoaka ireo mpitondra fa manakorotana ny firafitra ny fiarahamonina sy manimba ny hoavin'ny firenena ihany koa ho iatran'ny fanazavana. Satria ilaina olona manatraikefa ara-politika zany tena azo be olona fanoloana ao anatina politika avo lenta mihitsy. Zany zany dia efa isan'ny olana hitranga dimy angamba raha sy diso no filoham-pirenena tonga miampanjaka ray fa ny sisa tsisy tonga fa dia ministra koa ary nalefa fa tsy mba hoe filoha-lefitra na premier ministre ka zany rehetra zany mampiseho zany fa marisarisa be zany ny hery ara-politika ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy resahana tsony moa tsy fisian'ny fahalalahana demokrasia eto fahalalahana manao hevitra indrindra hoe akalamanjana fa dia tsy maintsy sakanana foana ny olona milaza ny heviny mpanao gazety ary moa reny voaenjika mivakivavany transparency internationale sy ny sisa ka maizina zany ny ara-politika eto Madagasikara ry izay indrindra ny tenenana hoe ngamba tonga fotoana tokony tonga saina mpanao politika irahina tsara indrindra ny fanoherana amin'izao zavatra misy zao. Fotoana iraisana iny zao hoy ny profesora Ralson Roger indrindra ho an'ny avy eo anivon'ny fanoherana satria mila fanaovana politika entitry Madagasikara fanovana izay miantefa amin'ny tena filan'ny vahoaka. Vao makasika ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara kosa indray dia tokony irosona ireo dingana tokony atao manoloana ireo ben'ny tanàna maromaro namoy ny ainy sy ny fanatanterahana fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina izay tokony averina hoy ny teo anivony KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena androany tokony tsy hosakana anemorana indray ny fifidianana olona nefa ny fanatanterahana izany ho iatrany ity firaisamonim-pirenena ity tokony ambaran'ny gouvernemanta mazava ihany koa ny tetiano fifidianana anatanterahana io fifidianana io ny antsipriana izay mitaky ny anatanterahana ireo fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina izay averina ny KMF Knoe tokony irosona ihany koa ny dingana tokony natao maloana ireo ben'ny tanàna maro na mony ainy tsy tokony isy komina ho verizo maloana ny fiatrana ny fifidianana loolona ho tanterahana tsy vatsy ny KMF Knoe hatramin'izao mbola andrasana ny lisitra ireo komina tokony amerina ny fifidianana maro tamin'izy ireo no nampiakatra ny raharaha ka mbola eo am-piandrasana ny valim-pitsarana ka tsy ahafahana mahafantatra ny tena lisitra ireo komina mila famerenana ny fifidianana. Tokony vita zegny ilay élection amin'ny komina rehetrarehetra izay mbola averina zay vao mandeha élection ny sénatoriale dia zao zegny mbola misy disadisa ry amin'ny conseil d'état dia mino afa mbola miandra an'izay ilay fitondram-panjakana hoe vita daholo izay vao miaraka averina ny élection rehetrarehetra na amin'ilay ben'ny tanàna maty na amin'ilay nisy naveriny fitsarana dia miandra ny vita zegny vao miaraka averina zegny fa somary hafahafa be mantsy raha ohatra hoe misy élection ohatra amin'ny région anankiray dia afaka
volana vitsivitsy koa misy élection fa mitsaratsara kosa izy hoe miaraka averina nyrehetrarehetra zay tokony averina. tokony tsy ho sakana ka ny morana indre ny fividianana loholona ny fanatanteran'izany hoy ny fanamafisana tokony ambaran'ny governemanta mazava ihany koa ny tetiandrom-pividianana mahakasika izany. Zahay dia mitaky ny amerenana ny fividianana zay tokony teneny fitsarana fa tokony averina ary raha azo atao averina alohan'ny fividianana senatorial na dia zay na zany tsy atao ho sakana amin'ny anatanterana fividianana ara-potoana izany fa raha ny tokony ho izy aminay tsisy antony zay tsy afahana manao ny fividianana zay naverina araka ny didi-pitsarana zay nivoaka tsy tokony andry ny fotoana farany avoaka mialoha foana ny tetiandro anovana n'le hoe ovina marina moa no atao le izy dia mba ahafahan'ny olona zay ataontsika hoe te hiatrika an'izany fividianana zany mba iomana ihany koa fantatra fa amin'ity taona ty ny farany manda amin'ny taona ho avy amin'ny janoary fa ovina le fividianana io ngamba no atao hoe hafatra mpitaina amin'ny zareo amin'ny seni ny mba ilazany hoe ovina ny vinavina iretseretiny anaovana ny fividianana dia efany amin'ny gouvernemanta ve ilay vinavina mba ahafahana atao hoe mampatsiahin'ny gouvernemanta ihany koa hamoaka ny daty araka ny tolo-kevitry ny seni. Notsindriny kamefiko no hoe fa ireo olom-boafidy ihany no mpifidy vaventy fa tsy ireo olom-botendry miantso azy ireo tsy anaiky lembenana malona ny safidiny amin'ireo endrika fanakatsakanana ny mangarara amin'ny fividianana olona ho avy io. Fidy manana zo tena hifidy tsara satria zoany no mifidy ary tsy tokony ho tapenam-bava ihany keo le mpifidy mba hoe ahemotrembotra zany na atao mahataratara ny fividianana zay tokony ho atao dia am'izay tsy afaka mifidy le izy fa ny tena takinay dia zay hoe ny tokony hifidy dia mifidy ary ny tsy tokony hifidy mazava azy efa nyteneniko teo hoe ny olom-botely aloha dia tsy sao dia mieritreritra hoe PDS na gouverneur dia fidy tsy mahazo fidy reny ary miantso ny grands électeurs ihany koa mba ho afaka anohitra an'izay ataontsika hoe pratique na fomba fanao zay mamoetra atao hoe manimba ny endriky ny fividianana eto Madagasikara izay ary dia zay no atao hoe anaovana antsoavo mba ho angarahara tokoa mba ho tena ataontsika hoe ny any ampony sy ny fieritseretan'ilay mpifidy tokoa no tonga azy andeha hifidy fa tsy no olonay resabola na ny olonay resaka ataontsika hoe pression ny fomba amin'ny endriny maro samy. Anisan'ireo nanolotra ny sosikeviny niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena ny kamefiko no hoe anatsarana ny lalam-pividianana mitaka izy ireo mba ho tena ny vokatry ny hevitra avy any fotony no avoaka ny seni indrindra ny fisiany mangarahara. Hoe fa nanolo-kevitra hoe azo atao tsara nge ny maka ny hevitra nanivon'ny faritra ka kana solotena ireo ataontsika hoe ankolafikery zay voakasika ny fividianana raha ohatra ka tsy izany no andehanana dia hoy izay hoe aoka kosa mba tsy ho idihidina ilay fanatsarana n'ilay fa tena alaina ny hevitry ny besiny maro fa mahazatra eto amintsika manko le maka hevitry ny besiny maro dia lazaina foana raha naravina ny hevitry ny besiny maro dia ity nefa raha ny tena marina tsy hevitry ny besiny maro le mivoaka eo dia izay lafin'izay no angatahanay ny mangarahara amin'ny fanatanterahana n'ilay ataontsika hoe fanitsinana fanatsarana ny lalam-pividianana fa zay. Ankoatra ireo tokony hifantoka ny amin'ny tena filan'ny vahoaka ka hanatsara ny fahefa-mividy ny fandriampahalemana sy ny sisa ny mpitondra fanjakana ny kamefiko no hoe tokony hajanona ny kitolotolotra fa tsy mahasoa ny vahoaka ho izy ireo. Aoka ho ilay atao hoe hetsika malala ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana no tokony anaovana ampiasana ny volam-bahoaka ny tiana resana amin'izany azazarina tolorana ny vahoaka fa omeo azy ny herijika afany mihetsika ohatra hoe za ohatra zao any Amenabe kokoa ny any Amenabe sao dia le dabarany olana ahafahan'ny olona mamboly dia io rano ny vao mba ahafahan'ny mamboly fa ny zava-misy zany tsy zay no zavatra mipetraka ka hoy izay hoe aoka mpifandrindrana amin'ilay filana ahafahantsika miala amin'ny fahantrana ny zavatra. Ao anatin'ny fanatanterana ny fikonan-doha amin'ny vinan'ny fikambanana ny bureau national sy ny ekipa teknika ary ny mpandrindra-paritry ny fikambanana kamefiko no hoe fanabeazan'olom-pirenena atrikaiza izay tanterana mandritra ny 3 andro ny 7 ambin'ny folo hatramin'ny 1 amby 20 aogositra eny Angerana.
fa maro ireo fenitra tokony arana ka takina ary mila ajaina entina ilazana fa lalambe migodana na autoroute ny lalana iray hoy ny technicien raha ireny asa vita ireny satrotra ny antsoina azy hoe autoroute misy amin'ireo fenitra takina no tsy voaja raha ny fanehoan-kevitra asa vita moa matono tokanana hoy hatrany ny fanamafisany ny antsiprian'izay manapirofo ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana fa tany tsy tandalany i Madagasikara no tsy tsara tantana tsy misy mangarara amin'ny fitantanan-drara tsy misy fampafantarana ny vahoaka momba ny famoam-bola amin'ny fanatanterana ny tetikasa toy ny lalana 20 kilometatra lazaina fa lalambe migodana na autoroute miazo ny fanarahana zany hoe exécution budgétaire zany a dia tsy misy mihitsy fa atao fotsiny satria teren'ny lalàna hoe misy loi de finance fa rehefa aveo izy a dia manao avelan'izay ka tsisy mahafantatra mihitsy io fenatsefatsefaneny hoe zao milliard ony zao million d'euro ny totobidiny lalana io vola inona le izy a dia mitovy aminareo ihany zay a fa nefa zany a tsy fitondrana misy lalàna io zay ny lalana lalàna la ligne assemblée nationale dia ho fantatry ny vahoaka ray manontolo hoe ay zany tsika anao lalana dia zao million de dollars nilayntsika na inona dia avaiza daholo io vola io fa tsisy malala zany zany ny antahinareo azy ao za zao gaga mihitsy hoe tsy fantatritsika malagasy tena tsy fantatritsika misy ny fenitra takina amin'ny malalambe mikodana azy hoy kosa ny teknisianina tsy azo ambara fa autoroute ny lalana iray raha ireo no tsy voaja autoroute misy tournant zay zao aloha dia efa misy virage dia efa tsisy satria ny autoroute zay mivary à 90 ary no limite hatramin'ny 200 km/h dia raha vao misy zao le sauterait centrifuge raha mandeha mafy mety mavadika tômobile ka tokony tsisy tournant aloha ndraika mifandro ndray fahitako azy dia zao autoroute zany 3 voies minimum ary plus voie raika fanaovana entre inter samy misy ny panne ny voie voalohany le mandeha mafy supérieur ataoko 50 km/h fandro 120 ny point sady dépassement fahatelo le tômobile tena tsy afaka ka raha vao tsy mifanena zay tsy autoroute filaza fa vola rokady satria raha autoroute zany koa dia misy tena limite de vitesse misy bande anankaroa amin'ny 10 km/h fa satria arakaraka le vitesse de freine azy manaraka bande manaka roanao sy miany ivelany rehetrarehetra zay ny normeran'izao tontolo zao misy an'izay vely izy efa amin'ny alandray misy tiba fluorescente isaka ny 100 metra asa vita matony tokanana ho ny fanamafisana lasa entina isehosehoana sanaovana oeraoera sisa ny fanaovana asy ato amintsika fa tsy misy fanajana fenitra ary nahagaga fotsiny rey dia hoe tsy maintsy fa maninona ray tompoko 8 kilometra dia tokanana aza atao entina oeraoera na hoe anaovana propagande ny azy mba ataoko samy malagasika za tsy manenjika anao anampanohatra tsy ny tany fa ataovy manaraka anao no ataovy tena rehefa manao ataovy manao tsara fa aza entina propagande mahamenatra nge zany amiko loha amarasitany ana madepute ana amateknicien ana maingénieur ako tena mahamenatra 8 kilometra dia tokanana mibaribary ny krizy maro lafy eto amin'ny firenena ankehitriny manondromena avokoa ny tondro rehetra manamafy ny tokony izoron'ny fanoherana zany ary tokony tsy isy fanakatsakanana amin'ny asa tanterahana izy ireo eto amin'ny firenena indrindra amin'ny fanatsikafonana sy ny filazana ny tsy mety raha jerena zany zavatra rehetra raha ohatra mitondra tômobily anao efa mirehitra stop mirehitra daholo ny zavatra menamena to crise tena fa tena alefa aloha mpanohatra enoana daholo le capacité de koa le enoana daholo manaona mpanohatra sao dia mbo misy zavatra tsara derrière osiny manaona atao fandehany fa nitsika eto rehefa mpanohatra dia tena dedavana raha vao miteniteny dia dedavana moyen da mena gagazo ny tany tsy any le izy fa izy mitantana eo moa dia ajaina fa tsy manakana anay tsy hiteny zany zay moa tsy tantany olona mahinary zareo miteny foana tsy mety le ataondry zareo ary voamarika foana fa am'ireo tondro rehefa rehetrarehetra fa tsy mahomby le politika apetraka mezan'ny olona retsika ataony olona fiomezany sisy Madagasikara manoloana ny zava-misy ho ny mpanao politika tokony hatonga saina ny olom-pirenena ny zava-mitranga rehetra ny vahoaka raha teo no tompo-pahefana vao makasika ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara kosa indray dia mibaribary eto amintsika ny fanotohinana ny asa fanaovan-gazety loza mitatao amin'ny firenena sy ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izany ny taotry ny fitoram-panjakana no manosika ny fanampianam-bava ireo mpanao gazety ary marefo ny fitondrana izay mampiorooro ireo maneho hevitra hoy ny faneho-kevitra sy olom-bavambahoaka sy mpanao gazety ho an'ny androany mila mijoro ireo fiarahamonimpirenena ireo mpanao gazety ary ireo mpisehatra politika
politika rehetra mba hiady ho an'ny zony mpanao gazety sy ireo olom-pirenena ka tsy tokony anaiky lembenana ireo mpanao gazety hoy ny fanehoan-kevitra. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitondra ny antsipriany izay. Miroso makany amin'ny fanjakana jado ny Madagasikara raha ny fanotoina ny asa fanaovan-gazety tato ato no jerena tsy mifidy fa nampanao gazety vahiny na malagasy dia hiara ny fandrahonana sy tindry isan-karazany azo heverina ho fanotoinana lehibe na atteinte grave amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety izany araka ny andiny 7/10 ao amin'ny fanambarana iombonana momba ny zon'olombelona ny asa fanaovan-gazety dia tokony ho lavitry ny tsindry sy ny fandrahonana mba hahafahan'ny mpanao gazety mitatitra ny zava-misy marina ho an'ny vahoaka. Tranga iainana manerana an'izao tontolo izao ny fanohitohina ny asa fanaovan-gazety saingy ho an'ny Madagasikara manokana miambaribary sy miamahery vaika izany izy fiatraikany amin'ny tarehimarika sy ny tatitra ataon'ireo mpanara-maso io fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety io. Dia tena hoe ambanary zavatra mamoetra mihitsy tena hoe atteinte grave zany no ilazantsika an'izay ny tena hoe ataontsika hoe texte mety de référence angambany mety hoe iraisan'ny rehetra moa zany satria ny lalàna momba ny serasera tsy hitovizana amin'ny any an-dafy na ohatran'izany fa mety hoe iraisan'ny rehetra angambany dia ny déclaration universelle des droits de l'homme amin'ny 5/10 izay milaza sy manambara indrindra moa zany izay hoe fahalalan'ny asa fanaovan-gazety alavitry ny tsindry sy alavitry ny atao hoe fandrahonana izay zany noho izany endrika ratsy ho an'ny Madagasikara indrindra ny mety hoe fanohitohinana an'izay hoe asa fanaovan-gazety izay fa tsy ho an'ny Madagasikara irery ihany satria ny firenena rehetra dia manana an'izay hoe fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety izay saingy ny eto Madagasikara dia manomboka miahita avokoa avy maika mafy izay endrika izay. Ny RSF Reporters sans frontières ireny dia efa manambara tanteraka izany hoe mitavozavozo eo foana moa zany ny taremarika dia ireny aloha voalohany indrindra dia ahitana taratra an'izay hoe fiantraikany izay tranga izay fa eo amin'ny endrika iraisam-pirenena dia atahorana indrindra ihany koa izay satria makany amin'ilay hoe régime atao hoe dictatorial régime atao hoe miamafy izay zavatra izay rehefa ny mpitondra fanjakana mihitsy no maneho ampahabe maso mihitsy fa ny manana koa manohitohina voalohany indrindra izay hoe asa fanaovan-gazety izay. Tahotry ny fitondram-panjakana no antony manosika azy ireo anampim-bavany mpanao gazety ary porofo mivaingana fa marefo ny fitondrana izay mampiorooro ireo maneho hevitra isan'izany ny mpanao gazety manome fahafahana feno hiteny ho an'ny mpanao gazety ny fanjakana matanjaka kanefa tsy izany no zava-misy amin'izao fotoan'izao hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamapandry. Mampiorooro mpanao gazety dia matahotra ny fitondrana matahotra ny fitondram-panjakana zany fa hoe sao dia misy marina voalaza amin'ny tsy mety ataony ao anatin'izay ary hitantsika ny tantaran'ny firenentsika na fa nivelana azy rehefa ny mpanao gazety zany no ampitahorina sy samborina ohatra zao dia hita rehefa hoe marefo ny fitondram-panjakana indray no manome an'izany hoe fahafahana miteny na mpanao gazety io na mpanao politika eto tapenina bavataoly dia mafy zay le fanjakana anankiray métaphore zany dia manome fahafahana ho an'ny olona rehetra anisan'izany ny mpanao gazety fa rehefa ny entendre faible dia eo izy le mampiorooro zany eo izy zany le mampitahotra ny mpanao gazety ary ohatr'izay koa nataony amin'ny mpanao politika. Manana ny asa ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety kanefa ankehitriny dia hita fa voahosihosy izany enatra ho an'ny firenena ny zava-misy ho hiatran'ny fanazavana mila mijoro araka izany ireo fiarahamonim-pirenena ireo mpanao gazety ary ireo mpisehatra ara-politika rehetra mba hiady ho an'ny zony mpanao gazety zony olom-pirenena rahateo ny fahazony vaovao marina sy malalaka tokony tsy anaiky lembenana ireo mpanao gazety ho hiatrany izy nanamafy. Lasa enatra be ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenentsika sao amin'izao na ny mpanao gazety any ivelany izay eto na ny mpanao gazety malagasy dia ampitahorina ho rahonana amin'ny asa izay ataony ao anatin'ireo izy dia zay zany no tokony hijoroana ny firaisan'ny mpanao gazety rehetra ny société civile ny acteur politika rehetra mba hiaro an'izay zo ny fanaovana ny gazety izay fa raha tsy izy ny mpanao gazety ny firenankiray dia inona zany ny vaovao meneo tsy misy ninina mihitsy zany fantatry ny vahoaka
sy fantatry ny mpitondra rehefa tsy misy zany hoe mpanao kasety zany ka eto zany dia za manokana mahasoboboaka ny Madagasikara dia miady mizony fanaovan-gasety a miady mizony vahoaka ao anatin'izay a ary tokony tsy anaiky lembenana ny mpanao gazety a fa ny mpanao gazety no mikio amina fotoana anakiraingy a dia ny firenena mihitsy zany a no tsy mahavita nininina ary tena hoe lasa isolé zany firenena anakiray zany. Tsara ny manamarika fa tao anatin'ny telo herinandro zao dia ny sesisesy ny fandrahonana sy ny fanambaniana mpanao gazety teto Madagasikara na vahiny zany na teratany malagasy. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika manao antsoava amin'ny fanjakana ny comité to protect journaliste na ny CPJ fikambanana iraisam-pirenena miaro ny mpanao gazety mba ampitsahatra ny fandrahonana sy ny fampangana mpanao gazety vahiny izay miasa eto amintsika. Isan'ny voaresaka manokana tamin'izany ny solitena ny Aino Manjery TV5 Monde sy ny Radio France Internationale na ny RFI izay miasa eto Madagasikara. Nangatahany ihany koa ny mba anomezan'ny fanjakana ny fahalalana ho an'ny fampahalalam-baovao indrindra amin'ny loha-hevitra mahakasika ny tombotsom-bahoaka sy ny fiainan'ny daolobe. Ny antsipriany izay nandefa taratasy tamin'ireo Aino Manjery frantsay orinasa fanaovan-gazety iasan'ny Gaël Borgia sy Pauline Letroike ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina malagasy ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Taratasy nitaky ny fanoloana any Gaël Borgia sy Pauline Letroike. Voalaza manko fa manohitohina ny filaminam-bahoaka ny asa nataon'izy ireo taoriny ny fanadiadina nataony momba ny rara amboy malaza ka nafatesana olona 3 ny volana Jona lasa teo. Raha ny voalazany manam-pahefana malagasy dia fanapoizinana ny ninana tao no antony tarika iny loza iny. Tsy nitovy tamin'izay antony ofisialy izay nefa ny vokatry ny fanadiadina nataony ireto mpanao gazety vahiny. Nametraka aiai izy ireo manoloana ireo soritra retina sy ny fanazavana ireo mpitsabo ny fampiresaka tamin'izy ireo fa tsy mifanalavitra amin'ny aretina botulisme aretina tsy fahita firy kanefa mety mahafaty ateraka ny sakafo tsy voakarakara sy tsy voatahiry araka ny tokony ho izy ireo fambarana azo ireo marary sy maty. Nanamafy i Mituki Mimo mpandrindra ny fandaranasa ho an'ny Afrika ao amin'ny CPJ fa tsy azo andeferana ny fandrahonana amin'ny asa fanaovan-gazety toy izao zava-mitranga izao satria mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny fihetsiky ny fitondrana malagasy. Atsahary ny fampitahorana sy ny fampiroroana ho ny CPJ. Atsahary ihany koa ny fikasana aneritery ny mpanao gazety maleo tena anao ny asany ho an'ny daolobe ho ny fanamafisana. Nazavain'ny Gaël Borgia tamin'ny CPJ fa tao anatin'ny taratasy nalefa ny fitondram-panjakana dia nanondro azy ho nandika ny andininy amin'ny lalàna malagasy momba ny Aino Manjery izay manasazy hatrany amin'ny $4.9 Amerikana ho an'izay voaheloka manokana amin'ny famoahana voavoadiso ny manam-pahefana malagasy. Ankoatr'izany nilaza ihany koa ny fanjakana fa afaka manenjika azy amin'ny alalany andininy faha 150 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana izay manasazy antranomaizina iraika hatramin'ny 5 taona izay olona mizara vaovao everina fa manohitohina ny filaminam-bahoaka na mety iteraka savorovory politika. Na dia efa niezaka na defa fangatahana fanazavana tamin'ny alalan'ny WhatsApp tamin'ny ministry ny serasera malagasy sy ny atranokala ofisialy ny fiadidinan'ny repoblika zany CPJ dia mbola tsy nahazo valinteny hatramin'izao. Andrasana ny toyiny. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa tsy manana aretina nitaizany ben'ny tanàna Toky Rakotondrazaka hatretiko mbola tsy nahazo ny valin'ny autopsie ny fianakaviana hoy ny rahalahy ny androany. Aorian'ny fandevenana izay notanterahina androany dia anomboka hitadina marina momba ity raharaha ity ny fianakaviana. Fanompom-pivavahana nampahirezana ny ankohonana izay notanterahina atao amin'ny FJKM Morarivo moa no natao tamin'ny titolakandro ity ary nanaovana veloma farany ho an'ity ben'ny tanàna ity. Tonga tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana nanome fampiononana ho an'ny fianakaviana. Ny antsipriany izay tantely Narcisse Karazafy eo amin'ny sarin-dratsary ny tahiriny aina. Teto amin'ny FJKM Mamory Arivo Fitiavana no nanatotosana ny fitaom-pivavahana nanomeza amboninahitra sy nanaovana veloma farany ny Toky Rakotondrazaka ben'ny tanàna tao anatin'ny commune ny Talatany Volonondry tohizo ny ady tsara omeo toky ny mpiazakazaka Kristianina isika hoy ny mpitandrina nampahery ny fianakaviana.
tohizana ny ady tsara ho tohizana ka tsy maintsy fitaina ny fiangonana FJKM Mamory Arivo talatany volonondry ny asany ben tanàna Tokrakotondrazaka hoy ny Flora Valomanana mbola tsy nahita firaisan-kina toy izao ny tenany raha ny fanamariany hatrany. Manana didy lehibe isika eo anatrehan'izao nofo mangatsika ny toko zao. Didy lehibe dia mijery an'ilay angonany vadiny ny zanany izay napetrany satria dia tena tsy mahateny izy ireo, tsy mahalala izay tokony ataony izy ireo fa tena miravanga ny valiny izay hijery azy tsy fatana tsy napoiziny tonga taty indray dia tsisy nanapoko eo ohatran'iny mipaikady amin'ny tanany ty fiangonana be ty kely ty asa tanany ty vity ty fa le matavonareo hitatsika ty fa le matavonareo tena atserovantsika azy ny asa ataontsika eto fa ny zavatra anankiray tena zava-dehibe saorako anareo eto dia endry firaisan-kina anareo tena mbola tsisy otr'izao fa dia makasitraka makatelina ny fiombonanareo toy izao vetivety teo tonga fa amin'ny fampirizana daholo tena miravanga andrina vazy vetivety teo nitoka misary tamin'ny tonga tateny ny fomba natsikany reo daholo ianareo ary tsy hanavahana olona na avy any antsaha na avy any andrenivohitra tsy hanavahana fihan-kevitra fa miara tonga daholo toy izy fa tena mahafinaritra raha ohatra antsika eto avaradrano daholo dia mandro sainga Madagasikara vetivety kely dia tonga ny famontana asa izay atao koa dia teny eto miteny amin'ny mahafilohany antoko politika tiako Madagasikara satria tena nanaraka izay fandarana natao izy za mihitsy no miteny andrasa aloha dia mbola maikamaika fa aveo ny hanina izy ary izy tena niera tsy dika tena azy tsony fa lasa izy io makatelina amin'ny asa nataonareo amin'ny fanotronanareo fatoloavanareo maro ary medidy manandraikitra izay nataonareo ary tsy nafoizy tsy namela azy very ianareo io koa anao raha mato marina fa ijoro rery ianao eniko ny teninao tamin'ny tsy overiko eto kosa fa aza matambatra anao minofotsiny any atetsy andanin'izay no amafisy ny piray tapo aminy fa tsy nanana aretina mitaiza ny ben tanàna Tokrakotondrazaka hatramin'ny fotoana nanaovana ny fandeverana dia mbola tsy nahazo ny valin'ny autopsie ny fianakaviana nanaiky ny nanomezana ny findayany anatanterahana ny fanadihadiana ny fianakaviana araka ny fifampiresahana nataon'ny Ralangy tamin'ny mpanao gazety androany mbola mitombona ny ayay ny fianakaviana fa mety ho fanaobozinana no nahafaty ny Tokrakotondrazaka ho hiatrany ny fanamafisany Ralangy atreto mbola manjavozavo ny toerana nalehany sy ireo olona niaraka taminy nandritra ny androny Zoma nanomboka tamin'ny iray ora tolakandro ka hatramin'ny 7 ora alina hoy ny fanazavany. Tsy notifia tamina valina autopsie zany hatramin'izao hitananatsika izao tsara ny manamarika fa tsy marina angamba le zavatra mandeha na Facebook satria na zay fianakaviana mbola tsy mahafantatra hoe zay no zavatra misy tao amin'ny valina autopsie. Manana entina mitaiza ny ben tanàna tsy mbola nety fataly tsy mbola hoe nalemy teo am-pandriana zany hatramin'izay olona ty fanatanjahantena be izy tamin'izy mbola narara no ny zavatra natao voalohany nitsapa tension sy nitsapa ny diabeta fa tsy misy sotra entina mihitsy zany hoe zay no nahazo anazy. Niera taminay zay hoe afaka ampiasaina ny telefona ahafahana mitarika ny kokoa zany ahafahana manao fanadihadiana kokoa amin'ny zavatra nisy ny fanapakevitra esany moa zany dia nitady zava-misy marina hoe inona zava-misy marina nahafatin'ny alahanay. Nanamafy ny fianakaviana fahorian'ny fandevenana anomboka hitady ny marina momba ity raharaha ity izy ireo andrasana ny toy ny raharaha.
pejy ny finoana kosa indray no tanterana tao tolagnaro omaly ary tafiditra ao anatin'ny synody lehibe faharoapolo an'ny FJKM ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny mpiandraikitra fohibe na ny MF izay ivon'ny fitantanana fohibe eo anivon'ny fiangonana FJKM. Dingana voalohany mialohan'ny fifidianana filoha vaovao andimbon'ny pastora Ami Irako Andriamahasoa izay filoha amperinasa fa andeha hisotro ronono ity no tanterahana ity ny antsipriany izay. Mpikambana 500 no voafidy ho mpiandraikitra fohibe na EMF ahitana 320 paster sy 220 laïque avy eo anivon'ny fiangonan'ny Jesoa Kristy eto Madagasikara. Avy amin'izy ireo no ifantenana izay andrafitra ny bureau-ny EMF ka mandray anjara amin'ny fifidianana ny filoha vaovao. Anisan'ny songadina tamin'ny fifidianana ho filoha ho an'ny FJKM ny mpitandrina zaka Armasy Andriamampianina izay voalohany nahazo ny fandresena tamin'ny fiodinana voalohany ary azo ny avetrany ny isanjato ambony indrindra 50 isanjato mahery. Fantatra fa isan'ny platsaka ho filoha ny tenany miaraka amin'ny mpitandrina tantelin'ny Rina Ra Samuel sy Ezekiara no Minjanahary izay samy voafidy ihany koa hatrany ampiandohany. Na dia voararaza ny fanaovana propagandy ofisialy dia efa hita taratra tamin'izany fa efa manana safidy mazava ny maro amin'ny mpifidy sy ny mpino ao amin'ny FJKM. Nanamafy moa ny avy eo anivon'ny komitin'ny fifidianana fa lainga ny filazana fa misy kolikoly satria endrika maro no andrafetana ny fanatanterana ny fifidianana toy ny fanisana amin'ny tanana ary ihany koa ny fampiasana solosaina sy ny fampitoviana ny isa amin'ny alalan'ny firaketana antsoratra. Manoloana izany dia nanitsy ny teo anivon'ny voamera mikarakara ny fifidianana fa ao anatin'ny fahitsinana sy fanatanterana ny tanjona apetraky ny fiangonana FJKM ny fanatanterana ity fifidianana ity. Marina ihany koa fa tsy vaovao amin'ny maro ny anaran'ny mpitandrina zaka Andriamampianina satria tamin'ny nafiloha-lefitra azy teo aloha dia efa nahitana taratra ny mampitarika sy mpiandrondry azy raha tsy resaka afa-tsy ilay fanitsina teo amin'ny lafiny ara-pitantanana ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana nandritra ny torotenina taony teny amin'ny Collegium Antsonjombe ny 12 Janoary 2024. No heveriny maro mivantana avetrany fa toy ny toromarika ara-politika tamin'ny ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena no nataony nandritra izany. Hatramin'ny orana anoratana izao vaovao izao mbola tsy mivoaka ofisialy ny anaran'ny filoha vaovao hitantana ny fiangonana FJKM andrasana ny toyny. Maresaka avy any ivelany sivily 700 mahery no novonona ny volana Jolay 2024 atao amin'ny tanàna maro manodidina any Virunga faritry Rutshuru araka ny tatitra navoaky ny Human Rights na ny RHW. Ny M23 toanan'ny Rwanda no tomponatoka tamin'ity abibiny ity raha ny vaovao hatrany. Manoloana izany dia mitaky sazy vaovao sy fitsarana iraisam-pirenena ho an'ireo komando voaroroy ny RHW ary miantso fepetra entitra iarovana ny sivily ao antsinana ny RDC. Ny antsipriany izay vaovao izay. Namoaka taratra vaovao ny fikambanan'ny Human Rights Watch androany alarobia ary manamelika ny famonoana vahobe nataon'ny vondrona Bokomo M23 izay tohanan'ny Rwanda tao amin'ny Repoblika Demokratika Congo. Araka ny taratry ny HRW dia sivily mahery 700 ary ny ankamaroany avy ao amin'ny fiarahamonina Hutu no novonona tsy nandalo fitsarana ny volana Jolay 2024 tamin'ireo tanàna 12 farafahakeliny manodidina ny valanjavaboary Virunga ao amin'ny distrikan Rutshuru. Nisy ny fijoroana vavolombelona anisan'izany avy amin'ny firenena mikambana manondro fa mety mihoatra ny 300 ny isan'ireo maty ka mahatonga ny Seturi ho iray amin'ireo famonoana ankerisetra mahatsiravina indrindra hatramin'ny iverenan'ny M23 tamin'ny taona 2024. Sivily tsy manatsiny no lasibatra na dia milaza azy ireo Bokomy fa ny amelezana ny Force Démocratique de Libération du Rwanda no kendrena. Etsy-ankilany nangataka amin'ny fianakavian'ilay iraisam-pirenena ny HRW indrindra amin'ny filan-kevitry ny fiarovana ao amin'ny firenena mikambana mba hametrahana sazy vaovao an'ireto tompon'andraikitra sy ampiankarana ny fitsarana iraisam-pirenena ireo voaroroy amin'ity heloka be vavanady ity. Mampatsiahy ity tranga ity fa ankoatra ny fifampirarahana ara-diplomatika mikasika ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra dia tena ilaina fepetra mazava sy entitra iarovana ny sivily any amin'ny faritra atsinanan'ny Congo.
fa afo lehibe miisa 20 no nandrava ny tanàna sy ala ao Espagne mahatratra hatrany amin'ny 403 hektara no may raha ny antotanisa azo ao anatin'izany mpamono afo sy miaramila anarivony no miady mezaka amin'ny feny afo amin'izao fotoana izao nanampy tamin'ny alalan'ny fiaramanidina mpandefa ranoko i France sy Italie ny antsiprian'izay vaovao izay mbola tsy fahita hatramin'izay any Espagne izao torotanetsy toroaly izao afo lehibe miisa 20 no mandrava ny tanàna sy ireo ala any an-toerana mpamono afo sy miaramila anarivo no miady amin'ny afo andro manalina saingy mbola paritaka hatrany ny lelafo nanambara ny vavolombelona iray sady mbola nitomany teo anatrehany fampitehana niezaka namafy ranony tranony ireo mpiara-monina saingy tsy nisy zavatra azo natao marina fa tsy mainy trano izay fagagana saingy rotiky ny afo ny tany manontolo tanàna maro no lasibatry ny firehetana toy ny tao Saint-Julien, Robledo, Arua, Pétain ary Carbalal ary tsy nisy ireo hafa nandositra kivy ny akamanorony ireo mponina na dia ampitomboana aza ny loharan-karena rehefa tonga amin'ny trano ny afo dia tsy misy ninina azo atao voakasika mafy ihany koa i Portugal mpifanolo-body-rindrina araka ny tatra ofisialy efa nahatratra 403 hektara ny velaran-tany may tarehimarika mbola tsy fahita hatramin'izay manampy amin'ny famonoana afo i Frantsa sy Italia amin'ny alalan'ny fiaramanidina mpandefa rano nanambara ny Premier Ministre Pedro Sanchez tao anatin'izany fa anangana drafim-pirenena hiatrehana ny loza ateraka ny fiovan'ny toetrandro i Espagne nilaza ny tenany fa apetraka amin'ny volana septambra ny fototra efa miditra amin'ny herinandro fahatelo amin'ny fampitandremana hafanana tafahoatra Espagne amin'izao noho izany mampitombo ny ahiahy izany satria mihamahery vaika maharitra ary matetika kokoa ny hafanana ateraka ny fiovan'ny toetrandro panjaka iray mitafitapaka ravana dia monindra maro mpifankatino sarahany ady lehibe faharoa kanefa tafahoana 570 taona aty aorina ny lambinana ny Elginocarpus cynotrionoide zavamaniry efa lantamingana eto Madagasikara ka mila fiarovana mafy ao anatin'ny faritra anosy ireo no afakely hoentiny sara anjaratiana amintsika amin'ity alina ity mila fiarovana mavitrika ity karazan-kazo tokana sy tena zarara hita ity manireo petriky faritra anosy sy atsimo Madagasikara ny Lambina manana vomiendrika spirale izay natonga ny anarany sientifika hoe Elginocarpus cynometroide avy amin'ny teny grika eligmos midika hoe spirale sy carpus midika hoe voankazo mahasarika sy manan-danja eo amin'ny tontolo iainan'ity hazo ity noho ny endriny sy ny fahasamihafany amin'ny zavamaniry hafa zavaboary iray manan-tantara sady mendrika rovana Lambina araka ny tatra farany nataon'ny IUCN sogadiana ho isan'ireo tena atahorana ho lantamingana ny Lambina vitsy dia vitsy nisany 12 hatramin'ny 30 eo sisany azo misy ao anatin'ny velaran-tany kely mirefy 7 kilometatra tora-dro ao petriky 12 ny zanakazo saingy tena sarotra ambolena sy tsy dia mamokatra voafiry ireo zavamaniry sisa tavela ireo ny fanapahana ala ny fanorenana tsokosoko ary ny fanimbana ny tany manodidina ireo no antony lehibe mampidi-doza azy efa misy dingana manokana entina hamelomana ny Lambina toy ny famindrana zanakazo sy vo any amin'ny toeram-pambolena fiarovana toy ny any amin'ny parky Ivoloana natao izany mba hitehirizana sy hamerenana amin'ny laoniny ity karazana hazo sarobidy ity na izany azy tsy ampy raha tsy misy fiarovana amin'ny vatana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny mponina sy ny tompona andraikitra ilaina ny fandaharana asa maharitra sy fanabeazana amin'ny fiarahamonina mba tsy ho verimaina ny Lambina ny taona 1770 tamin'ny ady lehibe faharoa tany Frantsa dia nisy miaramila Amerikanina iray 420 taona atao hoe Robbins niona tamin'ny Janine Ganaye vehivavy frantsay 12 taona nifankatia tsy nifankafohy izy ireo tamin'izany nampisaraka azy ireo anefa niady nalefa tany avaratra Robbins ary tsy maintsy nandao an'i Janine izay mbola nanantena fa tsy maintsy ahitany Robbins indray androany indrisy anefa fa tsy niaona tsony izy ireo ka nisarin'i Janine sisany fahatsiarovana nentiny nody niverina tany États-Unis Robbins nanambady nandritra ny 70 taona ary maty ilay vadiny nanambady tany France nananjanaka 5 ary maty vady koa i Janine na izany azy samy tsy nanadino ilay fitiavana voalohany ro tota
ny taona 2014 teo amin'ny 570 taonany débarquement na D-Day niverina tany France i Robbins. Nandritra ny tafatafa nataony tamin'ny mpanao gazety dia niresaka momba ny Janine izy izay nanamarika fatanyrano tany France. Nefitra ny tenany fa efa maty Janine. Nanoina ireo mpanao gazetiny France 2 ny tantarany. Nanao fanadihadina izy ireo ary nahita fa mbola velo Janine 20 taona mipetraka any amin'ny nahakany natokana ho an'ny zokiolona na maison de retraite au Montigny-les-Metz. Nokarakarain'ny France 2 ny fihaonan'ny Robbins sy Janine ary nalaina sary sy vidéo izany. Rehefa nifankahitany masony dia tsy hailazaina ny fihetseham-pon'ny rotonta. Ny tia manginanao tato am-poko foana aho ho Robbins ary nasehony azy fa mbola any aminy ny sarin'ny Janine tamin'ny taona 1790. Ianao foana ihany koa no tatao eritreritro ho kosa Janine namaly azy. Nandritry ny andro maromaro dia nanonitra ny fotoana very Robbins sy Janine ny fampitantana ny fanorika toy ny tanora mpifankatia. Tsy nivady anefa izy roa. Niverina any États-Unis rahateo Robbins. Maty ny volana Desambra 2014 Janine, 70 taona izy tamin'izany ary efa bolana tao aorian'izay dia maty koa Robbins teo amin'ny 570 taonany. Mampatsiahy antsika ny tantaran'ny Robbins sy Janine Kanaye fa ny fosiny saina tsy mba mety manadiny olona tena nitiavina ary nitiany tena. Fanjakana kely ety amin'ny tapany atsimon'ny Afrika Eswatini. Msoaty fatelo ny mpanjakany, mitafitapaka karavana tia mondra maro. Manambady vehivavy misa 12 ny mpanjakany Eswatini ary mananjanaka 530. Msoaty fatelo ny voalaza fa lehilahy mananjanaka maro indrindra raha amin'ny taonany. Mazo manambady maro mantsy ny ao Eswatini noho ny fahamaroan'ny vehivavy raha mihoatra amin'ny isan'ny lehilahy. Anisan'ny mampiavaka ny Eswatini ny fomba fanaony isa-taona antsoina hoe Umhlanga na danse des roseaux. Fampandihizana ireo vehivavy virjiny marobe mitondra bararanta ny Umhlanga ary mitafy fitapaka mampisehotratra ireo tovovavy ireo. Anisan'ireo filoham-panjakana nanatrika ny fihaonana tampony Sadek no tanterahana teto Madagasikara moa ity mpanjakany Eswatini ity. Amin'ny anisan'ny mpikambana ny firenena amin'ny Sadek azy. Tsy fantatra kosa nefa hoe vady fahafiry ny entiny teto Madagasikara. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka no nanaraka izany hatramin'ny farany isao ny hoe teknisianina sy ny namana mpanao gazety niaraka ny salahy nafanana na tontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.